Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Mpamela heloka Kristy. Taloha na miaiky ny fahotana azy ianao araka ny voasoratra ao amin'ny Levitikosy 5:1-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy dia hiaiky amin'ny zavatra nanontany dia mila manao fanatitra vao afaka. Araka ny voasoratra ao amin'ny Levitikosy 5:5-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hitondra ny saziny ho an'i Jehovah noho ny fahotany izay nataony izy dia ondry vavy sy osy vavy nefa izay vatony ho fanatitra noho ny ota ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany. Ankehitriny kosa dia mila hoentiny eo amin'ny Kristy dia voavela. Araka ny ao amin'ny Jaona 1:2-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha miaiky ny vahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka hamela vahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Aza misalasala fa tsy manana tsiny eo anatrehan'Andriamanitra intsony ianao. Vavaka isika. Kristy eo, miaiky ao fa tsy tanteraka ary misaotra anao mamela ny heloko. Tsy manana toerana ato anatiko Satana. Amen. Manam-peona tompoko.